Inona niverenantsika amin'ity atoandro ty? Niverenantsika amin'ity atoandro ty namana mampatrika dia tsotra. Anisan'izay niteraka ady hevitra teto amin'ny tany sy ny firenena ny fietsika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nanoloana izay eritreretiny ny vahoaka malagasy hoe toetra atao modely izay entin'ny mpitondra mba ho atao modely ny mpianatra sy ny vahoaka ray amanontolo. Zany hoe rehefa mividy filohan'ny repoblika ianao, ray ao anatin'ny 20 tapitrisa dia mba ho mieritreritra zany ny vahoaka, mieritreritra izay olombanina rehetra, ny olo-dehibe sy ny sisa fa izay olona izay dia ho modely, ary rehefa miteny izy dia ho arahany taranaka paramadimby, hipetraka ho tantara, hisoratra ho tantara, ary afaka miteny izy satria modely, afaka miteny izy satria nisy zavatra netiny teo amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay raha tsika hoe amin'ny ankapobeny miantsona hoe filohan'ny repoblika. Matetika eto Madagasikara moa dia tsy de nikentsika loatra, tsy de nikeko loatra za Maurice Avondana manokana ny atsona ny filohan'ny repoblika hoe ray aman-dreny satria mpanao politika izy, ary ny ray aman-dreny tsy maintsy manana adversaire, ary ny ray aman-dreny tsy maintsy mifandona hevitra amin'ny adversaire, ary ny ray aman-dreny rehefa tsy maintsy fandona hevitra ianao de na de eo ary ilay anambarantsika hoe au-dessus de la mêlée dia natao hiady hevitra, hifandona hevitra amin'ny opposition, amin'ny ady hevitra ara-politika amin'ny mpanohatra azy ny filohan'ny repoblika. Fa na izany na tsy zany ny filohan'ny repoblika dia manana rôle symbolique, dia manana toerana symbolique eo amin'ny hoe fahatongavan'ny tanora sy ny ankizy akataka izay zavatra entiny eo amin'ny firenena. Zay ny tsy napeteny, zay ny nahatonga ny hoe skandale ny pastora Lala Rasindrasiny. Izy moa ny lehilahy mety tsy ho voasarika izay mety ho zavatra miafakafina any anaty efitrano any. Izy moa ny lehilahy ka tsy mba ho taitaitra n'izay zavatra hita maso eny, fa satria ianao mpitarika fiangonana, mpitarika eglizy, zany hoe ianao zany de tokony ho modely, ary rehefa tsy mahamety anao zay modely zay de tokony ho nametra-pialana ianao. Be dia be ny te hipetraka amin'izany toeran'ny filohan'ny FJKM zany, fa satria maro ny sasany manao hoe tsy ho tatiko zany, za ve de tsy mba hijerijery rehefa mahita, za ve de tsy mba hanao an'izao rehefa zao, de aleoko tsy miditra. Dikan'izay na filohan'ny repoblika, za filohan'ny repoblika, rehefa filohan'ny repoblika anke ianao de tokony ho mendrike, alaitake, ho membonatre, mandoalika ny olona, miondrika rehefa miarabanao zany ny filohan'ny repoblika. Ka ny zava-nisy nefa namana Patrika de tsotra, hatramin'ny nanaovana Andriamatoa Vaolany, zay ny marimarina kokoa, Vaolany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia nampiseho fietsika tsy dia azo nalay tahaka loatra teo antonivon'ny fiarahamonina malagasy. Voalohany namadika izy, zany namadika zany tsy de tsara loatra. Any anaty baiboly testamenta vaovao dia ny mpamadika zany Jodasy, ratsy zany. Amin'ny fomba fisainana malagasy misy fomba fitenena hoe aza mitsipadolaka ny tany, ratsy zany. Raha hoe lakana miampitanao na tongavanao tetỳ amin'ny ilany de ho tsipahanao hoe ndanany, de enao no voa am'izay satria rehefa iveriny ery ianao ry le lakana every abovondramo be tsy hitanao aritsony. Zay zany de fa anisany lesona ray nentina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nampianarina ny tanora malagasy tsy fakatahaka, nampianarina ny zaza malagasy, ny vahoaka malagasy. Faharoa, raha nandeny natsotsika hoe kabary nataony tamin'ny fotoanandro dia misy plagiat zany amin'ny teny frantsay mody hoe tsotsotra, satria manao plagiat Rosy nanao plagiat ny any ohatra zany, Ianna nanao plagiat ny any, de tsotsotra zany. Fa raha tena tsorinao le plagiat de mangalatra. Misy asan'olona anankiray tany de ianao anao asa de tonga de le asan'olona anankiray iny no entinao zany akanao note 20/20, akanao ny diplomanao. Zany no antsoina hoe alatra. Dikan'izay tsy ampy amam-bolana vitsivitsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de fa nampiseho indray tamin'ny boka malagasy hoe tsy mendrika izy ary tsy azo atao modely, tsy azo atao fakatahaka, satria ny zavatra any am-pianarana any, any am-panaovana examen, rehefa tratra manao plagiat anke ianao mangala tahaka
tonga de stoma feu ianao de mivoaka ianao de tapitra eo ianao aloha fa zéro ny amin'ny matière iny ary rehefa zéro ny matière tsy afaka ianao miakatra conseil de discipline ianao fa satria moa izy filohan'ny république de nalaza be fotsiny hoe nanao plagiat izy de vita le izy tsisy tohany mandrakitiny androany roa zay teo zany le nataontsika voalohany le hoe mitsipadolakantana faharoa teo lay nataontsika hoe mangalatahaka zany rehetrarehetra zany tsy fampiseho masoandro zany tsy fampiseho zany raha président de république ianao aty orina tadiditsika tsara ny kabary zay nataony ndeo ataontsika le hoe ndeo ataoko raha tao moa de nalefatsika le izy hoe za kosa tsy teny hoe telo volana ny délestage ndeo ataoko hoe raha-pendrindry embolana le hoe manafona délestage fa mandrakititsika androany io ny délestage fa mbola tsika atao Tananarivo ny hoe mitsiditsidika tindraindray fa any faritra any mbola iainan'ny olona le izy izany hoe tsy mitana ny teny nomenao ianao any ianao zany ianao de fa azo efa lazaina hoe mandainga any ianao de fa azo everina hoe miteniteny foana satria zavatra fantatrao fa tsy ho tanteraka ao no ampanantena ianao manao fampanantenana pokaty ianao fampanantenana pokaty zany ratsy zany namana mampatrika aty orina tao anatin'ny kabary ihany de nisy ny nahitantsika ny hoe tsy ananakoavana zany raha-pirenena zany tsy ananakoavana zany fa io ny zava-misy nasehon'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina zanakao tsisy antony mihitsy ka tsy ahatonga an'Andriamantoa Mathieu Rakotoarimanana i amory mpanao gazety amin'ny heviny hiaro ny tenany ahoana moa nisy ny mpandraraha ho avy eto Madagasikara eto raha ohatra zany hoe tonga eto amintsika ny mpandraraha anankiray goavana avy any États-Unis na Frantsa ka fantany izy fa raha ifantona amin'ny société ny zanaka filohan'ny république de tonga de ny filohan'ny république no avocat-n'io zanaka io tsisy mpandraraha hiditra am'izany namana Mampatrika zay fihetsika zay zany de fa tsy fihetsika mendrika tsy fihetsika ataontsika hoe fakataka fihetsika tsy modely zay nasehon'ny filohan'ny république ka raha tonga rakehitriny tonga am'ty situation ty tsika ty carrière ty ka miteny reto zanakandroy reto hoe mandainga ny filohan'ny république raha le lojika rehetra teo no arahana raha le antécédent rehetra teo no arahana zany hoe raha ohatra zany ny filohan'ny république hoe miditra fitsarana de ty misy raha anankiray mikasika azy fa izao mivoaka avy any am'izay ka ny dossier rehetrarehetra hoe ainao monsieur le président efa nanao an'izao ainao monsieur le président efa nanao an'izao ainao monsieur le président efa nanao an'izao ainao monsieur le président efa zao no nataonao rehefa izay no mitranga aminao any amin'ny fitsarana de tonga de tsy misy ady hevitra ny juge fa tonga de coupable ianao ka eto zany marina tsika tsy afaka hiteny hoe marina ny an'ny avy hatrany ny avery amin'ny zanakandroy na tsy afaka na afaka hitentsika hoe marina ny diso ny an'ny filohan'ny république fa zao kosa ny fihetsika naseho an'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina izy nitsipaka an'Andriamantoa Andry Rajoelina voalohany tsy mifana tsy fotopisainana montiny zany tsy fotopisainana ara-dalàna zany tsy mendrika izany tsy azo atao fakatahaka izany ny fihetsika zay nangalatahaka ka nataony nasetriny tamin'ny kabary zay nataony tsy mendrika izany ka raha misy zany misoketazy aty aoriana manao hoe mandainga ianao filohan'ny république io mandainga ny généraly de lasa am'izay ny fisalasalan'ny rehetra mipetraka ny doty hoe rehefa zay tokoa ve nataon'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina rehetra rehefa nilaza tambahoaka izy fa tsy ananana havana ndra raha-pirenena nefa Ramatoa Nicole ny vady aman-janany de miamikamina hatramin'izao satria be zay raharaha nakasika ny Ramatoa Nicole zay ohatra be zay raharaha nakasika ny Mathieu zay be ny resaka nandeha mikasika ny Ramatoa Voangy fa zao tsy mbola nisy ady hevitra nakany am hoe namaly ny ataetam-bahoaka ny fantaniny vahoaka ny namana Patrika de tsotra fotsiny ihany ny filohan'ny république mba hitondra tena toy ny filohan'ny république ara-dalàna
ka tsy hijery ampitovy ny citoyen rehetra ka tsy hanao hoe zanaky kialafa. Ny zanaky Maurice Tsiavonana mety mitovy amin'ny zanaky Hery Rajaonarimampianina satria samy citoyen malagasy. Ka raha ohatra raha raisiko hoe Mathieu Rakotoarimanana misy fifanelanana amin'ny Frank Tsiavonana dia mety zany amin'izay fotoana zay tonga de tsy empty Frank Tsiavonana fa mba ino izy amin'izay fotoana zay hoe aha samy zanaky ny Repoblika, samy manana filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa tsy avy hatrany dia anomanana propagandy, anomanana fiarovana ery amin'ny lapan'Ambotsiroatra ery amelezana an'ilay zanaky Maurice Tsiavonana. Zay zavatra zay zany no tiatsika avoitra tamin'ity atoandro ty hoe tsy vitan'ny décret, tsy vitan'ny hoe rehefa begalona, tsy vitan'ny hoe rehefa ondapa, tsy vitan'ny hoe rehefa filohan'ny Repoblika, tsy vitan'ny hoe rehefa afaka miteny amin'ny fahitalavitra mpanjakana na amin'ny radio-pirenena, tsy vitan' zany rehetra zany ny fanapotehana ny rariny sinitsiny, fa ny rariny sinitsiny dia tsy maintsy mivoatra rehefa indrindrindrindra namana Patrika ka tsy voarebireby amin'ny bomba lacrymogène na tsy voarebireby amin'ny fanapahana karama fa mahitsy manao tahaka izao ataon'ny zanakandro zao namana Mamy Patrika. Isorana betsaka ianao Maurice Tsiavonana zava-dehibe tokoa izay famakafakana nentinao izay eo amin'ny hoe tsy ahitana ny tena filazana ny marina manoloana ny zavatra misy ka tsy ahafahana mijoro manambara araka ny tokony ho izy fa ohatrany hoe mionona fotsiny amin'ny hoe miapanga amin'ny fandaingana toy izany ny zavatra misy kanefa anisany miandry dia miandry ny pirofo hoentin'ny filoham-pirenena sy ny zanany mihitsy ny vahoaka malagasy. Makasitraka Maurice Tsiavonana. Ito ity raharaha ty ary hoarahan'ny mpanao gazety sy ny mpanao politika satria dia arak'izay ambaratsika zay tsy mijanona intsony amin'ny resaka kariera, tsy mijanona intsony amin'ny hoe teny sa tsy teny fa ny votoatin'ny toe-tsain'ny filohan'ny Repoblika mihitsy manoloana ny raharaham-pirenena, manoloana ny asa goavana napetraky ny boka malagasy taminy zay no sahala amin'ny voadona ankehitriny. Isorantsika ny isorany anao Mamy Patrika moa zany niaraka tetosika isorana namana aina teo amin'ny lafiny teknika, isorana ihany koa tsika mpiaino rehetra tany rehetra tany indrindra fa mpiaino ny vaovao.